ampitomboina ho anareo any ny famindrapo sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Amen. Saorana tompontsika ny amin'ity anio ity fa iara-miombona amin'izao fampipovavahana izao anio alahady fa 4 manaraka ny epifania, alahady voalohany amin'ny volana febroary, alahady ihany koa izay anatanterahana ny fandraisana ny fanasan'ny tompo eto amin'ny fiangonana izay misy antsika. Mandinika aloha hevitra vaovao isika miaraka mpino FJKM manerana ny Madagasikara dia manao hoe mampahafantatra ny asan'ny tompo ny soratra masina. Amen. Ndeha arisika ry avako hitsangana anao ny hira azakazaka masina. Dia isika ry havako hiara-iombona amin'ny salamy fiderana hisaotra hidera ankalaza sy amin'ny voninahitra n'Andriamanitra. Iarahantsika miombona izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ankakanao sy ny filotrao izay nataonao anay Jehovah Andriamanitro. Tsy misy azo mpampitaina aminao raha tiako ambara sy holazaina ireny dia indro maro loatra izy ka tsy tamboisaina. Ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hohanina tsy mba sitraka ao. Ny sofoko nataonao malady, ny fanatitra dorana sy ny fanatitra noho ny ota tsy mba nolana. Dia hoy izaho inty aho tonga ao amin'ny oronam-bokony na ny ratanahy, ary ianao ny sitraponao Andriamanitro no sitrako, ary ny lalanao no ato anatiko. Efa nilaza teny mahafaly amin'ny fahamarinana teo amin'ny fiangonana lehibe aho. Indro motro tsy mba na Jehovah ianao ny mahalala.
izany no tonkira sandratra eto anatrerinao ry avo indrindra lay tsotoa lay hatrizay ka ho mandrakizay falo ny fonay fa indro tafahombony indray izay amin'izao fotoana izao rehefa no tao aminao fanahy-masina ary afaka miara-miombona manandratra fiderana manandratra fisaorana ary koa andray fiainam-baovao avy amin'ny teninao misaotra tompony amin'ny fitantananao anay ankehitriny tompo mivory eto izahay atreo feno izao fotoana izao mba hiseho eto ny voninahitrao ary izahay koa dia andray zavatsoa avy amin'ny teninao izay rehetra tanterahanay ry tompo dia no fanahy masina amomba anay rehetra amin'izany rehetra izany mba ho voninahitrao irery ihany amin'ny anarany Jesoa amen. Tonga eo amin'ny fotoana izay ankalazana ny tenin'Andriamanitra isika hanomboana azy ny 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora. Asaina ampitiavana ry anareo rehetra ankizy sy tanora sy kolelahy izay voakasika izany mba hitsangana hanao ny hira voalahatra. Jesoa misaotra anao zahay fa tia anay ankizy sy tanora ianao ankehitriny omenao fotoana izahay afaka mandreny teninao ary afaka koa mitahiry izany ao anatinay ianao any fanahy masina hiasa amin'ity an'ity amin'ny anaran'i Jesoa amen. Mahazo mipetraka ianao. Ny soratra masina izay akatsika tsy anjery indray amin'ity an'io ity dia ny Salamo 8:100 andininy fa 3:30. Salamo 8:100 andininy 3:30. Any afovoambony any misy azy. Nahita ve? 8:100 andininy 3:30. Izao maiky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Ampitoero eo amin'ny teninao ny diako ary aza avela hanapakay izay mety ho faharatsiana. Ndeha raha antsika mamerina hoe ny anaran'ny Tompo. Ampitoero eo amin'ny teninao ny diako ary aza avela hanapakay izay mety ho faharatsiana. Ataoko angamba fa mahay mivavaka daholo sika any ina moa ny atao hoe vavaka aloha miresaka amin'Andriamanitra tahaka an'le hoe rehefa ao an-trano isika rehefa misy zavatra ilaitsika fanampiana avy amin'ireo olona ao an-tranontsika dada sy neny zoky zandry dia miteny isika misy resaka atao dia toy izay koa rehefa misy zavatra tiantsika ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika ka ny vavaka tsy hoe rehefa alohan'ny sakafo ihany no mivavaka na toy izany ary izay zavatra mahazatra no atao fa ity misy modelim-bavaka anankiray izay atolotra anareo amin'ity an'io ity raha mivavaka dia tsarovy izao andalatsoratra masina izao hoe ampitoero eo amin'ny teninao ny diako ary aza avela hanapakay izay mety ho faharatsiana. Isan'andro rehefa alohan'ny andeha dia tsarovy izao soratra masina izao ataovy tombavaka rehefa hiatrika ny tontolo andro andeha ho any am-pianarana hamonjy ny trano sekoly. Fa maro ny zavatra ratsy izay miandry antsika ny an-dalana eny na ny
fitarian'ny namany zany anaonao foana amitaka ny dada sineny irahana mandeha mianatra nefa zavatra hafa ny ataony ampianarana. Eo ihany koa fakapanahy maro samihafa ateraky ny fanatontoloana, ny taovatserasera maro samihafa zay misy zavatra zay tsy sahaza akory ny taonatsika ny zavatra zay misy eo anatin'ireny zavatra ireny. Ka zao nataovy rehefa mivavaka dia aza adino ity soratra masina ity dia hoe raha tsika mamerina hoe ny anaran'ny Tompo ampitoero eo amin'ny teninao ny diako ary aza vela napakay izay mety ho faharatsiana. Dia ho hitanao fa ho tanterahan'ny Tompo aminao tokoa izany, fa izany indrindra ny tsara atao vavaka mba hananantsika fahendrena ao amin'ny Tompo. Dia raha hoe hiaraka hitsangantsika ndao atao tsenjery ity salamo ity mba fahatsika manao vavaka isa-maraina. Ndao ary mitsangana rekisy tanora. Averintsika ny toko sy andinina dia avy eo averintsika ilay soratra manontolo. Salamo 7:100 andininy 7:30 ampitoero eo amin'ny teninao ny diako ary aza vela napakay izay mety ho faharatsiana. Averina ihany hoe Salamo 7:100 andininy 7:30 ampitoero eo amin'ny teninao ny diako ary aza vela napakay izay mety ho faharatsiana. Amen. Vavakitsika. Misaotra Tompony amin'ny fitiavanao fa omenao modelim-bavaka izahay amin'ity anio ity. Ary indro fa ianao fanahy masina no mampianatra anay mba hanao vavaka mendrika tokoa, hanananay toe-po feno fahendrena ao aminao. Mba tsy hanafika anay tokoa ny faharatsiana, fa ianao ampatsiahy mandrakariva ny teny rehetra izay nampianarina anay tao amin'ny sekolelady, tamin'ny fianona, toriteny sy fampianarana maro samihafa. Dia ianao anie Tompo ampatsiahy mandrakariva izany tombavaka izany mba ho tonononay ary ahatateraka izany amin'ny fiainanay no isan'andro isan'andro. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Yara ivavaka isika riavana. Tompo, mbola misaotra anao zahay fa afaka mandresy mihaino ny teninao izay nampahafantaranao sy nanehonao ny asanao rehetra hatrany ampiandohan'ny fahariana ka hatramin'ny fiafarana izao rehetra izao amin'ny fiavianao indray anjaka mandrakizay. Omeo anay ny fomino sy matoky anao sy ny teninao. Ny fanahy masinao no angatanay hiasa amin'ny teny sy izay amaky izany ho amin'ny mpitondra ny afatrao ihany koa, ary koa ho an'ny vahoakanao izay maniry ny amantatra indray ny asanao mahagaga voalaza ny soratra masina ka anavao anay indray izay orenay ary mba hanova ny fiainanay koa. Amin'ny anaran'i Jesosy, ilay teny tonga nofo fiainana ho anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Iaraka amaky sy iaino ny soratra masina isika. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny fanekena taloha araka ny bokin'ny Samuela. Samuela voalohany, toko 7
anjin'ny 10 ka hatramy 700. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny tompo. Ary avy Jehova dia nitsangana ka niantso toy ny teo ihany hoe, ry Samuely ô, dia namaly Samuela hoe mitenena fa mihaino ny mpanomponao. Ary hoy Jehova tamin'ny Samuela, indro izao anao zavatra eo amin'ny Israely, ka izay rehetra mandre izany dia angitsingitsina ny sofiny roa. Amin'izany andro izany dia ho tanterahiko amin'ny Ely izay zavatra rehetra voalazako ny amin'ny taranany, atomboko izany ka dia ho tanterahiko. Fa efa nambarako taminy fa ho tsaraiko mandrakizay ny taranany noho ny eloka izay fantany, satria ny zanany nahatonga ozina ho an'ny tenany nefa tsy nosakanany. Koa izany no nianianako ny amin'ny taranakely, fa tsy hisy fanatitra afaka ny elo mandrakizay. Hotohizantsika ny famakinan'ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Marka toko 1, andininy 1 ka hatramin'ny 9. Ary ho faranantsika ny famakinan'ny soratra masina ao amin'ny epistily 1 ho an'ny Timoty 1 toko 4, andininy 17 ka hatramin'ny 19. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny tompo. Ny andohan'ny filazantsara ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, araka izay voasoratra ao amin'ny Isaia mpaminany hoe, indro izaho maniraka ny hirako alohanao, izay amboatra ny lalanao. Injany misy feon'ny miantso mafy any anefitra hoe, amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Dia niseho Jaona izay nanao batisa tany anefitra, ka nitory ny batisan'ny fibebahana ho famelan-keloka. Dia nandeha nanatona azy ny tany Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema, ka nataony batisa tamin'ny on'ny Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotana. Ary Jaona nitafy lamba volon-drameva ary fehikibo hoditra no tamin'ny valahiny, ary ny fihinany dia valala sy tantely remby. Ary nitory izy ka nanao hoe, avy ao aoriako ilay mahery noho izao, ka tsy miendrika iondrika hamany fehikapany aza aho. Izaho efa nanao batisanareo tamin'ny rano, fa izy kosa hanao batisanareo amin'ny fanahy masina. Mandra-piaviko tandremo ny famakian-teny, ny fananarana, ny fampianarana. Aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao, izay nomenanao tamin'ny faminaniana sy ny fametrahan-tanan'ny loholona. Mazotoa hevitra izany zavatra izany dia mikelezaina fatratra amin'izany, mba hiseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao. Tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao ka mahareta amin'izany. Fa raha manao izany ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay miaino anao. Amen.
mbola ho aminareo ny ry havana ny fiadanana ny famindram-po avy amin'Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Omen'Andriamanitra volana vaovao isika ary tolorany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina. Aloha hevitra vaovao koa miaraka amin'izay ilay manao hoe mampahafantatra ny asan'ny tompo ny soratra masina. Ny fanahin'ny tompo ry havana mbola hiaraka amintsika hatrany hanome antsika ny fahatakarana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ireo soratra masina izay novakiana tamintsika teo. Raha atambatra ny hevitra fonosiny perikopa izay novakiana tamintsika tamin'izao alahady voalohany amin'ny volana febroary izao, dia azo lazaina ny hoe mampahafantatra ny asan'Andriamanitra ny soratra masina amin'ireo perikopa anankitelo ireo: ny fiantsoran'Andriamanitra, ny famindrampon'Andriamanitra ary ny famonjen'Andriamanitra. Ireo no ampahafantarin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny soratra masina izay novakiana. Andriamanitra miantso olona, Andriamanitra mamindra fo amintsika, Andriamanitra mamonjy antsika. Asan'Andriamanitra anankitelo no ambarany soratra masina amintsika arak'izay novakiana teo. Fahatsongaitsika ny filazantsaraka ny marika toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny fahavalo ny amin'izany fanambarana ny asan'Andriamanitra izany. Milaza ny amin'ny jaona mpanao batisa ny perikopa araka ny soramandry eny ambony raha teo. Ary ametrahantsika aloha hevitra hoe jaona mpanao batisa, baiboly mivelatra mampahafantatra ny asan'Andriamanitra. Jaona mpanao batisa, baiboly mivelatra mampahafantatra ny asan'Andriamanitra. Raha amin'ny filazan'ny soratra masina koa dia hoe epistily vakitsika mampahafantatra ny asan'ny tompo ijaona mpanao batisa. Amin'ny ahoana moa no anatanterahany ery amin'ny andininy fahaefatra hatramin'ny fahavalo. Voalohany amin'ny alalan'ny fitafiny, ny faharoa amin'ny sakafony, ny fahatelo amin'ny afatra nentiny. Manambara ny asan'ny tompo ny fijoroany ijaona mpanao batisa tamin'ny fitafiana ny salorany, tamin'ny sakafony hoaniny, tamin'ny afatra izay nentiny. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo, andininy fahaefatra: dia niseho jaona izay nanao batisa tany anefitra ka nitory ny batisany fibebahana ho famelan-keloka, dia nandeha nanatona azy ny tany Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema, ka nataony batisa tao amin'ny Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany. Ary jaona nitafy lamba volon-drameva ary fehikibo hoditra no tamin'ny valahany, ny fihinany dia valala sy tantely remby. Ny fitafiany jaona mpanao batisa, lamba volon-drameva, fehikibo hoditra. Ny Samuela voalohany dia milaza amintsika hoe ny fitafiany mpaminany dia, raha milaza momba ny Eli, dia hoditra, fitafiana hoditra. Ny Zakaria toko 7:10 dia manambara koa fa mitavy hoditra biby ny mpaminany. Izay nantsoina dia misalotra an'izany akanjo ny mpaminany izany. Nantsoina ho mpaminany ary misalotra ny akanjo ny mpaminany. Nantsoina ampatsivina ny fiantson'Andriamanitra i Timoty, tandremo adino ny fanomezam-pahasoavana tamin'ny nametrahako ny tanako. Asan'Andriamanitra ambaran'ny olona izay nantsony amin'ny fisehony eny ivelany izany fiantson'Andriamanitra izany. Ny olona nantson'Andriamanitra dia salorana fitafiana miavaka. Raha amin'izao fotoan'izao dia hoe mpitandrina dia manao ny akanjo mpanompon'ny mpitandrina, diakonina dia manao ny akanjo mpanompon'ny diakonina, mpiandry dia manao ny akanjo mpanompon'ny mpiandry, mpitory tenina katekista dia manao ny akanjo mpanompon'ny mpitory tenina katekista,
amin'izokajy mpanompoana samihafa iombonana dia misy ny hoe fanamiana iombonany sampana na sampana azy fiantsoan'Andriamanitra izany driavana nantsoana ny olona anankiray ary ampisaloran'Andriamanitra fitafiana ilazany ny asany ny antso mpitandrina ny antso dekona ny antso mpiandra ny antso katekista ny antso ny mpikambana any amin'ny sampana tsirairay avy asan'Andriamanitra ny fiantsoana ary amin'ny teny hoe mitafy ny volondrameva sy fekibototra dia mampatsiahy indrindra ny asan'Andriamanitra nanavitra ny zanak'olombelona lavy tamin'ny fahotana amin'ny Genesisy 3 mbola nantsoan'Andriamanitra ka mitafiny indray ny lavy tao amin'ny fahotana tahaka ny lehilahy sy ny vehivavy nandika ny sitrapon'Andriamanitra araka ny Genesisy 3 manambara amin'ny Jaona mpanao batisa ny soratra masina manoloana antsika eto kanefa avy amin'izay nijoroa ny Jaona mpanao batisa dia milaza indrindra ny asan'Andriamanitra miantso ny fiangonana manafy manome toetra manafy manarina ny fiangonana amin'izay mety ho fahalavony Andriamanitra miantso Andriamanitra manarina Andriamanitra manafy fitafiny ho antsika Andriamanitra tahaka ny nanafiny any Jaona mpanao batisa Jaona mpanao batisa sy ny fitafiny mampatsiahy ny asan'Andriamanitra miantso atsika manafy atsika maneho antsika amin'ny endrika vaovao indray fa Jaona mpanao batisa misakafo hoaniny valala sy tantely remby tany anefitra i Jaona mpanao batisa araka ny voalazan'ny soratra masina tsy hoe tsy nisy mpivarotra na tsy nisy ninona tany dia valala sy tantely remby no nohaniny na koa hoe toromarika tokony fanarahana sakafo ara-pahasalamana zany tsia fa misy heviny ara-panano hoe valala sy tantely remby ny valala riavana dia fantatsika fa raha namoaka ny zanak'Israely avy any Egipta Andriamanitra tamin'ny tanany Mosesy nametraka ny lozafolo izy aloha ary anisan'ny tao ny valala koa amin'ny soratra masina dia manambara fahalemena ary amin'ny fahendrena malagasy aza dia ambara ny oambolana hoe fitenenana oam-pitenenana hoe valala tsy mandadiaro tena mitory fahalemena zany fa raha resaka sakafo indray dia fandaminana nataon'Andriamanitra araka ny Levitikosy 12:20 milaza ny zavatra tsy azo hohanina inona ny tsy azo hohanina ankoatran'izay voalaza eo alohan'io ao amin'ny Levitikosy 12:20 andininy 1:20 hatramin'ny 2:20 dia milaza ny soratra masina manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo ny biby mananelatra sy manatongotra efatra dia tsy azonareo hohanina fa biby maloto fa avetavetana eo anatrehan'Andriamanitra ireny saingy izao kosa ny valala no azonareo hohanina mananelatra izy manatongotra izy fa izy mitsambikina miakatra izany driavana dia asan'Andriamanitra voalohany manambara famindrampo tsy azo hohaniny reto fa ity amindrana fo ianareo azo hohaniny io fanavahana na fanamasinana ity ireto ny manidina sady manatongotra efatra fahavahana ny valala satria izy miakatra miala amin'izay fahavetavetana rehetra famindrampo filazana ny famindrampon'Andriamanitra ny fanambarana fa i Jaona mpanao batisa dia valala no fihinany asan'Andriamanitra ny famindrampo amin'ny mpanota ny fanavahana sy fanamasinana ny mpanota asan'Andriamanitra zany fa tsy niezaka ataontsika ny hoe ndeha mba hiavaka hiakatrakatra kely teo masina kokoa noho ny hafa tsia tena asan'Andriamanitra zany driavana hitantsika ao amin'ny Jaona mpanao batisa ny sakafo hohaniny famindrampo ary ny tantely fantatsika fa manamarika ny tany fampanantenana dia ny tany Kanana zany driavana fanantenana fiainana vaovao Andriamanitra koa dia ambaran'ny soratra masina fa manome antsika fanantenana ny amin'ilay Kanana tany tondra-dronono sy tantely
raha mitambatra ao amin'njaona mpanao batisa zany ny sakafo anankiroa valala tantely remby dia aokotsaroantsika fa miasa amin'ny famindram-pony Andriamanitra manome fanantenana ho antsika ny amin'ny fiainana vaovao ary ny mandraka izay indrindra tany tondra-dronono sy tantely manambara ny asan'Andriamanitra ny soratra masina mampahafantatra ny asan'ny tompo ny soratra masina amin'ny fitantarana ny momba ny njaona mpanao batisa dia manjary fantatsika fa Andriamanitra dia mamindra fo Andriamanitra dia manome fanantenana ny vahoakany fa ny farany mampahafantatra ny asany amin'ny alalan'ny afatra nentin'ny njaona mpanao batisa ny tompo ny afatra nentin'ny njaona mpanao batisa dia ny antso amin'ny fibebahana fanambarana ny fiaviany ny fanjakan'Andriamanitra mibebaha fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra izany moa no ambara raha ao Matteo 7 na ny Luka 7 fa eto dia fiantsoana fibebahana fanambarana ny hoavy izay entiny Kristy ry havana malala ny afatra nentin'ny njaona mpanao batisa dia manambara ny asan'Andriamanitra izay mampahafantatra ny mampanotantsika mitaona antsika hibebaka ary mampanantena famonjeny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina ny mampahafantatra antsika hoe manoty ianao ary mila mibebaka mba handray famonjeny izany no asan'Andriamanitra ry havana njaona mpanao batisa dia nampitondrain'Andriamanitra afatra hampahafantatra ny mpiarabelona taminy fa mpanota taranaky ny menarana mila mibebaka mamovo miendrika ny fibebahana ary miaina ny famonjena fiainam-baovao ao amin'ny Kristy asan'Andriamanitra entiny njaona mpanao batisa ambarany sy ampahafantariny izany ry havana ety ampamaranana ary araka ny fampianaran'ny fiangonana dia isika no njaona mpanao batisa amin'izao vanim-potoana iarahantsika miaina izao fanontaniana hipetraka dia ny hoe tena mifanitsy amin'izay olombo antso anao ve ny fisehonao velany ny fitafianao tsy ny akanjo mpanompoana mampitandrina loatra na izay isalorana amin'ny fanompoana samihafa aty anatin'ny fiangonana fa ny toetra isaloranao sy isehonao eny amin'ny fiarahamonina eny mbola mpitandrina ve raha eny amin'ny fiarahamonina mbola dekona ihany ave any amin'ny toeram-piasana sy any amin'ny sehatra nametrahany tompo mbola kristianina ve ianao raha mandeha ny an-dalambe isalorana toetra manambara ny asan'Andriamanitra ny antso antsika izany ry havana ny fanontaniana manaraka dia ny hoe ny sakafo hohaninao mahadodona anao ve ny hitady vary sy laoka isan'andro saintsainao anatin'ny fihinananao ve na ny fisotronao ny famindram-pon'Andriamanitra sy ny fanantenana ary ianao ve tena toa njaona mpanao batisa eo amin'izay miditra any anatinao ny sakafo hohaninao ny ranjotronao toy ny tantely manome fanantenana ho an'ny hafa milaza ny famindram-pon'Andriamanitra amin'ny hafa ve ny fiainanao isan'andro tsy amin'ny lafiny hoe sakafo fotsiny fa io sakafo moa dia isan'andro maraina atoandro ariva mety maraina sy ariva koa ho an'ny hafa mety ataondro ihany man'ny sasany fa isan'andro fiainana isan'andro ny fiainanao isan'andro ve manambara ny famindram-pon'Andriamanitra lay asan'Andriamanitra mamindra fo lay asan'Andriamanitra manome fanantenana ary ny farany ny teny alokin'ny vavantsika izay iraka mialo lalana ny Kristy ilay mbola ho avy ve manambara ny asan'Andriamanitra ny asan'Andriamanitra mitaona ny mpanota hibebaka ary manome fiainana vaovao ataovy misokatra eny amin'ny fiarahamonina ary misokatra aty amin'ny fiangonana hanambara ny asan'Andriamanitra ny fiainanao tahaka ny njaona mpanao batisa teo amin'ny fitafiana ny isalorana teo amin'ny sakafo ny hohaniny ary teo amin'izay tenina lokon'ny vavany ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen. Saotranao zay ry tompo Andriamanitra ay
noho ny amin'izany teny ampianarina ao anay izany. Misaotra anao zay noho ny amin'ny Jaona Mpanobatisa zay modely tokony alainay tahaka, satria izahay koa dia efa nantsonao no fidinao mba hanana fiombonana asa aminao. Tompo, raha izahay dia tsy mendrika akory izany fiantsonao izany. Mandrakariva izahay ny fitafiana zay tazan'ny olona ety aminay dia toa tsy maneho akory ny fahavelomanao ao anatinay, tsy maneho akory fa izahay dia efa nanaovanao fanavotana ary koa nodiovinao tamin'ny rano. Na mihinana izahay na misotro dia ny hanimpisy ny fahafinaretana mandrakariva no sitrako ny fonay. Tsy tsaroanay fa ianao Tompo mamindra fo aminay ary te ampiorina anay ao anatin'ny fiainam-baovao maharitra mandrakizay. Impiry moa izahay Tompo no notaominao tamin'ny alalan'ny teninao mba hanatonanay, ekenay ary koa hanavaozanay ny fanoloranay ny tenanay ho amin'izany fiainana vaovao. Tompo, mamelany lokay fa raha mandinika ny lasanay izahay tsy miendrika akory. Isan'andro izahay dia manao izay sitrako ny fonay, manadino ny teny izay nampianarina anay. Mibebaka izay anio raha mipitso miverina amin'ny fahalovana. Mindro izay Tompo fa ho avy ianao ary efa eto ianao Tompo, miasa ianao fanahy masina hanavao ary koa atonga anay mba hiorina amin'ny finoana, hitoetra amin'ny fahamasinana, mba ho feno famirapiratany voninahitra ny fiainanay manontolo, ho filazany tsara velona, ho vakiany ny mpiara-monina aminay. Mindro izay Jesoa fa mihaino vavaka ianao ka mamindra fo aminay. Amen. Ho antsika izay niaiky ny fahotantsika teo anatrehan'ny Tompo, antsika izay nibebaka marina tokoa ka vonina ho amin'ny fiainana vaovao, anaiky ho iraka ny Tompo tahaka ny Jaona Mpanobatisa. Andeha ary raiso am-pitsanganana ny teny famelan-keloka izay atolotry ny Tompo ho anao. Fa hoy ny voalazan'ny soratra masina hoe: izao dia izao ihany no Jehova, ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izao. Izao efa nilaza sy namonjy ary nanambara, ary tsy hisy hafa atao aminareo, dia ianareo no vavolombeloko, hoy Jehova, ary izao no Andriamanitra. Eny, hatramin'izany andro izany, izao no izy, ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako. Miasa aho, ka iza moa no mahasaka an'izany? Ko ambarary fa voavela ny elokareo noho ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Aleloia. Amen.
ny olona izay voavela heliko ary avako dia samy manambarany finoany eo anatrehan'ny tompo ndiary raha antsika miombona ny fanikam-pinoana apôstôlika iombona antsika mipino manerana izao tontolo izao manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tombontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijaly nanampaka Ponty Pilato nomboana tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiaina tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo ankavan'Andriamanitra ray tsy toa avy any no hiaviany tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay vavaka isika sotranao zay ry tompo Andriamanitra fa nampahirezinao tamin'ny alalan'ny teninao nomenao famelan-keloka toky ny amin'izany hoe famelan-keloka izay omenao anay izany ankehitriny tompo avaozanay ny fanoloranay ny tenanay eto anatrehanao satria izahay novokisanao ny teninao dia mahazo herim-panahy vaovao ka afaka miatrika ny asa izay anirahanao anay apetraka eo tananao tompo ny anjara fanomponay tsirairay avy eny araka ny fanomezam-pahasoavana isaky ny sokajiny avy ianao any fanahy masina amomba anay hatrany ary ny ankatahanay dia ampitoetra mandrakariva ao am-ponay ny teny izay nampianaranay tamin'ity androany ity ianao any Jesosy fitafianay ary izay rehetra teneny ny vavanay ianao no manokatra ny vavanay mba hilaza tenin'Andriamanitra izahay atonga ny olona hibebaka anantona anao tsy efanay izany tompo raha tsy ianao mihitsy no ao aminay ary tsy izahay ihany fa ny ankohonanay manontolo dia apetraka feno eo am-pelatananao atolotra ao anao ary tompo ny asan'ny fiangonana mandritra ity volana ity indray dia ianao amomba ny sampana tsirairay avy ny sampanasa amin'izay rehetra ho tanterahana izany rehetra izany anie tompo mba hataona olona hitodika aminao hiverina aminao ary ireo izay efa mijoro tsara tonga mahery hatrany any noho ny amin'izany asa izay tanterahanay izany atolotra ao anao koa tompo ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara hatrany amin'ilay rafitra ambara tonga ambony indrindra hatrany amin'ny kristianina isam-batan'olona ianao anie tompo amomba ny asa rehetra izay tanterahan'ny fitsika mandritra ity volana vaovao ity tsaroanay tompo ny fiainanay tamin'ny ray volana lasa tsy vitsy aminay ny nandray fahasoavana teo anatrehanao irinay tompo ianao mbola hitahiry izany mandrakariva ao aminay anao mihoatra noho izay fa nataonao tamin'ny lasa azy ianao hisitranay sahady ny fiadanam-be izay homaninao hovatanonay rehefa tonga eny amin'ny raha olanitra ianao izay rehetra tsy takatry ny sainay kanefa mahasoanay tanterao tompo araka ny alehiben'ny fahasoavanao sy ny famoramponao ho fiombonanay atambatra izany vavaka izany amin'ilay nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinany eny anaranao ho tonga eny ny fanjakanao atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny tany meo anay n'io izay nasaza ao anay ary mamelany ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay aza mitotranay ao amin'ny fakam-panahy manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay mbola manantitra ny fiarabanantsika amin'ny anaran'i Jesosy ary misaotra amin'ny tantsoratra nitondra ny tsara ho fantatra amin'ity famaranana ny raharan'ny fiangonana ity dia misy zavatra telo izay hitondranantsika ny voalohany dia fisaorana misy anankoroa ny faharoa dia taridalana misy anankoroa ary ny farany dia fanentanana anankiray
voalohany riavana misaotra an'Andriamanitra isika fa vitasoa ny taona 2022 ny ara-ny azakazaka teo ambany tana pasoavana isika andrindra tamin'ny volana desambra iny dia ny ara-ny entana tamin'ireo hetsika samihafa ho fiazakazahana amin'ny tana ny asan'ny fiangonana arak'izay tetikasa tetikandro sy tetibola ny fanandrify tamin'ny reny. Misaotra ny tompo fa amin'ny ankapobeny dia tratra ny tanjona sy ny marika notratrarina na izany aza dia nisy anankiray tamin'ireo notratrarina somary latsaka miohatra amin'ny tetika izay noheverina. Fa eto dia misaotra antsika rehetra koa izay namaly ny fanentanana teo amin'ny bazary fitiavana, teo amin'ny alahadin'ny fahasoavana, teo amin'ny valopy fanomezana ho an'i Jesoa, ary teo amin'ny fandraisana anjara adidy samihafa teto amin'ny fiangonana. Anterina tsim-piana manokana ny fankasitrana antsika mpandray fanasan'ny tompo izay ny tombo avy dimy eny teo amin'ny fandraisana anjara ny amin'ny fanefana ny adidy riavana. Ny Galatiana 4:1-5 manao hoe amin'ny anaran'ny tompo azaketraka amin'ny fanaovantsoa isika fa amin'ny fotoanandro no hidizatsika. Fa misaotra antsika zanaky ny fiangonana koa izay namaly ny taridalana momba ny fitafiana mandidina nareo fotoana pasoavana manokana teto amin'ny fiangonana na ny krismasy na ny taom-baovao sy ny maro samihafa ka natanteraka ny teniny ao amin'ny soratra masina hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Ny fampitarika isika, ny fampitaiza isika ny amin'ny hoe ndeha ho fitafiana izay tsy maneho ny faritry ny vatana fa maneho voninahitr'Andriamanitra kosa no entsika zatovavy na andriambavilanitra midera an'Andriamanitra sy mamonjy ny fanompovavahana toy izao. Ndeha ho taovolo mendrika no entin'ny lehilahy na ny vehivavy koa miatrika ny fanompona an'Andriamanitra amin'ny fotoana toy izao. Tsy nisy ny hoe ndeha hitondra akanjo fetina milomano taty am-piangonana. Fa iny ilay fitarian-dalana riavana, mitady isy mantsy zany teny alolo teny. Fa efa nanomboka isika mba hizara aminareo aho ny tanora anankiray mantsy nindreniny hoe dao sika etsena rineny fa ozy iny hoe ozy miarisoa hoe tsy mahazo manao andreny akanjo reny tsony. Fa tsy miarisoa no miteny fa ny soratra masina. Omeo voninahitra amin'ny fitafianao Andriamanitra. Omeo voninahitra amin'ny fitafianao Andriamanitra. Ny amin'ny taovolo tsy hoe izay ampiavaka raha ny fihavana riavana dia ny fanamasinan'Andriamanitra ny tena mampiavaka ny tsirairay. Fa tsy ny taovolontsika, tsy ny karazana kavina nanaovantsika, fa ilay Andriamanitra mihitsy no mampiavaka antsika. Dia raisolay fahamasina avy amin'Andriamanitra fa hiavaka amin'ny olona rehetra ianao, naiza misy ianao. Dia mampahery antsika ray aman-dreny mbola mety hoe manohitsarotra amin'ny fitarian-dalana ny tanora na ny ankizy eo ambany fiadiditsika araka mahazanaka azy ireny. Ho tonga ianao amin'izao na 7:4 hanana fifaliana satria mandrefa mandeha araka ny fahamarinana ny zanakao. Misaotra riavana ny fiombonana, fitaizana sy fikolokoloana ny zanaky ny fiangonana. Ho antsika zatovavy le volokely misy mirotsaketo mba tsy hitenenana hoe ny sasany ary efa tia hanapaka tandroka tenao mbola jereo tsara fa tsy ny lamody rehetra akory no mendrika tsy ratsy ny hoe manaraka an'izay mba ataony eny amin'ny katalogy fa jereo tsara ary tia no taridalana ho antsika ny amin'ny hoe inona reny tokony atao, inona reny tsy tokony atao. Atao hoe iry za amin'ny pastera dia misy an'ilay ohatr'izao eto aonao zinareo tosinareo hoe mba mety kosa nefa samy manana ny feontsika. Enoy ny feon'Andriamanitra aoka hitaridalanantsika mandrakariva ny soratra masina. Fampianarana. Mitandro ny filaminan'ny fampovavahana isika ary ny dekona no mitarika ny amin'izany araka ny fanekena izay nataony. Manantitrantitra ny voamerany am-panahy fa manelingelina
ny filaminan'ny fampovavana sy ny ampanan'ny fiangonana riavana ny fisitsika mivoaka sy miditra ny fiangonana amin'ny fotoana izay idiny ny varavarana eo amin'ny manandrify atsika na avery na avery na aviaiza na aviaiza mety hoe tsy maintsy voaka ve ianao misy moa dia tsikaritra mihitsy hoe eto ny anankiray ery ny anankiray kopakopaka ohatran'izao dia mivoaka ndray miditra indrayndray kopakopaka ohatran'izao ry havana malana asa moa na aizy sikity na aizy sikity fa dia mampita an'izany fanamariana izany a efa nivory ny voamerany am-panahy misy fanamariana maromaro fampitaina tsikelikely aoka ho ataontsika fady ny mivoaka sy miditra ny varavaran'ny fiangonana amin'ny fotoana izay ahitantsika fa mihidy io varavaran'io itsy moa rideau ry katekomena eo nareo mora mivoaka indraindray fa rideau io mba hisinydrivotra kokoa adzao a ny mpiara mivavaka adzao a ny fikirizany fantoka amin'ny fanompovavahana raha toka tsy mampifantoka anao izay zavatra tao tam-piangonana dia adzao ny hafa ndiana dia any aloha makamaka saina rehefa tena vonina tsara ianao hifantoka dia midira mandrava ny fifantohana ao anatin'ny fanompovavahana ny fisitsika mivoaka sy miditra atao hoe tsy hita antony fa tena vezivezena be dia mba samy ikajy an'izany filaminany fampovavahana izany sika riavana tafiditra ao anatin'izany koa ny fahatratraranao riana eo amin'ny fidirana amin'ny fanompovavahana misy sika dia tsikatra fa efa any amin'ny vavaka fangatahana vo miditra fa nytaniana hitompona ndraikitra dia hoe oneranao ary ve le tsy nahatongavanao a tapany voalohany mbola tsy natrehanao rehefa tonga ny fidirana faharoa fa maika mampanontany tena hoe raha niditra faharoa ianao niditra amin'ny folo mbola amin'ny folo sasany ianao vao tonga so dia efa mivavaka tany akafa ery ianao vao naketo adzao ry havana ny filaminan'ny fanompo-pivavahana ny fampianarana manaraka momba ny fandraisana anjara fanolorana vola eton'ny fiangonana momba ny rakitra no resantsika ry havana momba ny rakitra raha ny teny hoe rakitra ao amin'ny soratra masina dia ny exodosy 7:15 no ahitantsika n'izany voalohany ao amin'ny soratra masina ka ny tompo no miteny hoe raha mankatoy ianareo dia raisiko ho rakitra soa ho ahy izany hoe ny rakitra zany dia tsy ny vola loatra aloha fa ianao feno fankatoavana an'Andriamanitra ianao mankatoa sy manaiky ny fitarian'Andriamanitra ianao manolo tena ankatoa sy anaraka ny ambaran'Andriamanitra ianao no rakitra voalohany raisin'Andriamanitra fa ny fanomezana kosa dia any amin'ny Korintianina voalohany 9:12 anjininy voalohany sy faharoa no misy fampianarana atao hoe misongadina kokoa ao amin'ny baiboly milaza fa ny rakitra izay ataontsika dia fandraisana anjara ary zava-panahy ho fiombonana amin'ny fiangonana rehetra milaza ny fanolorana ho an'ny kristianina trapavoazana tany Jerosalema ny soratra masinao fanambarana fiombonana amin'ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra ny rakitra fanambarana fanoratena ho anao manokana koa anoranao ny tenanao ho rakitra ho an'Andriamanitra misy telo ny rakitra eto amintsika amin'ny ankapobeny isana lahady ny voalohany dia mirotsaka ho amin'ny fampandehanan-draharaha ny fiangonana ny faharoa indraindray dia mirotsaka ho amin'ny fampandehanan-draharaha fa indraindray dia natokana ho an'ny sampana izay manana alahady anankiray na ny fikambanana ny fahatelo dia nentsika nanana ny fanamboarana fiangonana tamin'ny fotoanandro fa rehefa tsy maintsy nanarina ny fiainan'ny fiangonana sika dia napetraka aloha hatretony hoe hiditra ao amin'ny fampandehanan-draharaha ny ho an'ny fiangonana koa ny rakitra fahatelo amin'ny fandraisana toy izao ny rakitra andany sekila antsinana sy andrefana dia andro sahatsika ny fahafolo-karena izay mbola ho resantsika amin'ny andro manaraka izao ary havana ny taridalana ho an'ny fanomezana ny amin'ny rakitra voalohany ataovy tsara homana fa aza atao antsirambina
zay voaramby ny tanana hoy ny fiteny malagasy aza atao antsiramby zay voaramby ao anaty poketrao fa ataovy tsara omana ny rakitrao tsara omana hoy ny Korintianina voalohany toko 2:20 ary isaky ny faran'ny herinandro dia ento zany ento zay voaomanao ho an'ny rakitra. Ny faharoa dia tsaroa fa ianao mihitsy no rakitra raisin'Andriamanitra manolora tena ho feno fankatoavana eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny fahatelo amarana anazy dia ny hoe ataovy amin'ny fotony ho an'ny tompo araka ny Kolosianina toko 7:7-20 ny rakitra ataontsika ataovy amin'ny fo toy ho an'ny tompo. Ahoana moa raha tsy manana rakitra andeha hivavaka ave? Mazava ny soratra masina teo ianao ny rakitra zay alain'Andriamanitra por foy fa manolotra ny tenanao ianao tanam-polo ve ianao ataovy tsara omana fa raha nahita ny vidianana ianao nandritra ny herinandro angamba kosa diso eo anatrehan'Andriamanitra raha toka tsy nahita harotsaka ka namboarina ho an'ny rakitra alady anankiray na dia anankiray azany harotsakao zava-dehibe eo anatrehan'ny tompo zany. Dia raha misy molona hoe tena tsy nisakafo mihitsy nandritra ny herinandro raha tsy nahita dia mampahery fa tsy mbola nisy zany aloha atreto. Zay ary havana ny amin'ny fampianarana. Fanentanana kosa raha sitrapon'ny tompo vita soa ny herinandro ny fianakaviana manomboka ny 7 ka hatramin'ny 14 febroary ho avy izao dia ho tanterahantsika ny atao hoe alahady ny ankonana na koa alahady ny fianakaviana. Zany hoe nozaraina roa ny alahady ny taranaka sy ankonana. Ny taranaka no vita tamin'ny heriny lasa teo fa ny ankonana kosa dia ny ao aoriana ny herinandro ny fianakaviana voatanterahantsika voataiza tsara ny isan'ankonana ary teny tahaka ny Josoa hoe raha nizaho sy ny ankonako dia anompo an'i Jehova izahay. Ijoro ety amin'ny altara hiara-manavao fanoratena indray ny ankonana ka nambary eo anatrehan'ny tompo fa rakitra soa ho azy. Dia manolotra ny taratasy fisoratana ny amin'izany ry havana ny voamera ny antotanisa manomboka ity an'ity ifarana ny alakamisy alohan'ny 15 febroary io ny fisoratana anarana. Isika misoratra ho isan'ny fiangonana eto amin'ny fiangonana no miditra amin'izao alahady ny ankonana izao. Raha ny isan'ny ankonana misoratra ho isan'ny fiangonana eto amintsika dia manodidina ny 700. Raha navao fanoratena avokoa zany isika isan'ankonana dia miomana fa 700 minitra farafahakeliny. Zalo tonga dia mitondra sakafo dia entisika. Tonga avasory havana fahasoavana lehibe ny ahafahantsika mbola manana ankonana afaka anolo tena ho rakitra soa ho an'ny tompo. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ny amin'izay valy ny fanentanana izay natao tamintsika. Amen. Samy finoana ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra ny fiadanana ane amin'ny masinanareo samy ho tanteraka ka aokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky ilay ny antso anareo izy no hanefa zany. Amen. Ho an'Andriamanitra iray rianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka
ary ny fanahy masina amen.